Trangam-piarahamonina kosa indray noho ny orana ny sesindrika dia nisy ny tranonrodana teny amin'ny faritra Ambodempona teny. Nisy moa ny ainana fohy tao anatin'ity tranga ity. Arahantsika eto izao manaraka izao ny andindiny vaovao. Vokatra ny orany Kizaal, trano valo no indray nirodana tamin'ny rora maraina teo teny Ambohidempona Katso. 3 mena-danina moa ny ainy, tototry ny rindrina sy ny tany ary 3 ny naratra. Raha tamin'ny 5 ora maraina no hita ny razana voalohany. Nitohy hatramin'ny faraparan'ny folakandro kosa ny fikarohana ny razana roa nataon'ny mpamonjy vono niaraka amin'ny mponina tamin'ny teny toerany. Teny tamin'ny orambe alina zany nitako ity. Nisy trano teny ambony dia nalotra tato ambany. Dia nandronana ity. Dia nafaty ilay tato ambany tato dia ato misy tototra mbola tsy azo. Tamin'ny roa no misikitra ilay tato zay dia maraina tamin'ny 5 vao hita amin'ity tao. Dia tamin'izao mbola mitady indray moa zany zao. Olona roa zany zao tena possible tena atony zany. Laha daholo izy ireo sa? Laha daholo mpianatra. Tany manodidina amin'ny 4 ora sasany no hita ny razana roa hafa. Arak'izany dia naharitra 17 ora ny fikarohana ny razana tamin'ny fianjeran'ny trano teny Ambohidempona teny Katso. Zay zany tao dia ilay zanako fahabebo sy ny zafikeloko miaraka an'ilay vatolako ny tao. Dia gorisa fotsiny dia iny tany midoboka zany dia mivoaka izay namonjy azy. Efa aty zao izy nitomany be dia ambany aty. Dia ny olona tato koa moa fa mivoaka daholo koa ny famonjena. Dia mba tsisy nanina zany rehefa ohatran'ny tain'Andriamanitra mihitsy zany izay izy mitelo mianaka. Zay dia mbola miaraka ny zazakely 2 taona sy tapaka. Avitra somatsara kosa ny zaza 2 taona niaraka tamin'ny ray aman-dreniny.